tafa Miaradia. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga zao ny fotoana manan-tantara ahafahantsika maneho fisaorana. Isika eto amin'ny diaspora malagasy maneho ny fisaorana ny filoha ny Repoblika Andry RAJOELINA no ny asa fampandrosoana izay nentina nandritra izay 5 taona latsaka izay. Fotoana hoy aho izay rahantsika maneho etoana ny fahavononantsika amin'ny fanohanana ny filoha Andry RAJOELINA amin'ny firotsahana ny filohan'ny Repoblika Madagasikara amin'ity mandat manaraka ity. Misaotratsika diaspora rehetra izay tonga etony, tsy nalavitany ianareo fa tonga eto. Natosiky ny fitiavana ianareo, netany ny fanantenana satria resy lahatra fa ny vina izay ety ny filoha Andry RAJOELINA no atafavoaka ny Madagasikara. Ny filoha Andry RAJOELINA dia nanolo-tena ho an'ny firenena. Lehilahy efa vita sedra ny filoha Andry RAJOELINA ary mitsinjo ny vahoaka malagasy. Indrindra lehilahy tia tanindrazana, tsy misy afaka ny laza fa tsy ilaina izany olona tia tanindrazana izany. Ny filoha Andry RAJOELINA rehefa miasa dia mahay miasa, rehefa natanteraka izy izay rehetra tanterahiny dia vitany avokoa satria izay no ao anatin'ny vinany. Fotodrafitrasa marobe no navelany sy napetraky ny filoha RAJOELINA ho an'ny vahoaka malagasy. Hôpitaly 8 no vita ao anatin'ny 5 taona. Kanefa tompoko lahy sy tompoko vavy ao tao anatin'ny 10 taona, zany hoe tamin'ny taona izay nahazahoantsika ny fahaleovan-tena, zany hoe 1790 ka hatramin'ny taona 720 dia hôpitaly 520 fotsiny no vita. Tribonaly 12 no vita nandritra izay 10 taona izay. Fa kosa tao anatin'ny 5 taona dia efa tribonaly 10 no vita ny filoham-pirenena sy ny fiaraha-miadina. Teo ihany koa ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa goavana toy ny kianja Barea Mahamasina, ny teleférika, ny tetikasa Miami, ary koa ny arabe migodana na autoroute izay mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Ny filoha RAJOELINA dia mpanangana, mpanolo ary mpiay ny vahoaka malagasy. Marina! Izy dia isan'ireo filoham-pirenena izay nahavita be indrindra teo amin'ny firenena malagasy, izay zavatra lasa navelona dia tafatsangana. Porofo mivangana amin'izany ny nananganany ny hôtel de ville ao Antananarivo izay hitatsika fa tena may tanteraka tamin'ny taona 370 sy 730. Teo koa ny rovan'ny Manjakamiadana na rovan'ny Madagasikara izay may daholo, kanefa dia tafatsangana zany ankehitriny tompoko lahy sy tompoko vavy. Vita sa tsy vita? Vita! Ekena sa tsy ekena? Ekena! Eto ampamaranana dia manangy atsika diaspora malagasy rehetra ny tena. Manangy atsika iray fo, iray saina fa izay no ahafahantsika makany amin'ny fahaizana miaraka amin'ny filoha Andry RAJOELINA. Ary izay ihany koa no
mahafahatsika mitondra an'izany fandraisana izany. Ahiaraka anoratra ny tantara isika miaraka amin'ny filoha Andry RAJOELINA ary anamarika ny fandraisana ao anatin'ny départ vaovao isika miaraka amin'ny filoha Andry RAJOELINA tompom-bavy sy tompolahy. Madagasikara tsy maintsy mandroso miaraka amin'ny filoha Andry RAJOELINA. Misaotra tompolahy mankasitraka tompom-bavy.